taorian'ny fandalovan'ilay rivodoza ava farany teo dia tonga nanome fanampiana ho an'ireo trabolina ny fianakavian'ny CNAPS sakateny amin'ny foibeny PNJRC no nanaovana izany ny farany herinandro lasa teo. Sidony Raingo Malala no tatitra ny vaovao. Amin'ny orinasa mpanjakana misana amin'ny fehina sosialy azy dia tsy nitazapoziny ny CNAPS manoloana ny takaitra navelan'ny rivodoza ava fa tonga nanome fanampiana ho an'ireo trabolina. Teto amin'ny foibeny PNJRC no nanaterana izany, nahitana vary 520 gony, bodofotsy 500 ary savony 500 baoritra. Nambaran'ny talehan'ny fitantanan'ny CNAPS Andriamatora Kotomila fa tsy vitan'ny CNAPS nitazapotsin'ireo trabolina izay ravatrano sy ravafananana maneran'ny Madagasikara vokatry ny rivodoza iny. Tamin'izao fotoana nandalovan'ny rivodoza ava teto amin'ny firenensika izao, izay nitondra trabolina maro dia maro tokoa, tao ny ravatrano, tao ny ravafananana, dia sy hainay CNAPS amin'ny fehina sosialy anay no itazaposina fa dia nandefanay ny tale generaly hitondra an'ireto fanampiana reto ho an'ny trabolina. Io fanampianay moa dia apetrakay amin'ny BNJRC izay tompon'andraikitra voalohana izahanao ny fitsizarana zany amin'ireny trabolina maro eran'ny firenena reny. Tsy voasangana akory ny CNAPS amin'ny manome fanampiana toy izao fa isan-taona rehefa misy ny loza ara-voajanahary dia miara ory sy miray fo ampiray-tanindrazana trabolina ny tahirim-pirenena. Araka ny antontamisy avy amin'ny BNJRC, ny farany herinandro teo dia tafakatra 420 ny namony ainy ary mahatratra 5 alina sy rehetsy ny trabolina. Olona ray alina voaterina findratoerana ary foto-drafitr'asa toy ny sekoly sy tobim-pahasalamana 9 arivo ny simba manerana ny nosy. Nambaran'ny lefitry ny sekretera-panatanteraka ny BNJRC fa alefany amin'ireo toerana ilana fanampiana maika ireto fanomezana ireto. Isan'izany eto Antananarivo renivohitra, Toamasina voalohany sy faharoa, faritra Vatovavy Fitovinany ary Aloatra Mangoro.